Tonga ny fotoana anankiray izay itenenana amin'ny hoe manahoana ny fitaraina ny taxi sy ny busy nandritra n'izay fotoana maromaro izay. Ny ezahana tsy nitenenina noho ny fifandaminana izay efa natao miaraka indrindrandrindra ny taxi izay efa nandritra ny fotoana maromaro. Azoko lazaina raha hoe tamin'ny 3 mars dia niaraka nanao interview tato amin'ny commune urbaine Antananarivo izay lancement an'io lanterne raha lanterne ny resahana. Anisan'ny samy resy lahatra daholo ny mpianakavy tao anatin'izany hoe tsara ity projet fizarana vaovao lanterne ity satria ny antony mahatsara azy voalohany dia ny hoe fiadiana amin'ireo olona clandestin na ireo olona tsy ao anatin'ny taxi akory nefa misandoka ho taxi. Iza moa ny azo tombontsoa voalohany indrindrany amin'izany? Inona fa ny taxi ireo itsika mpamily fiarakaretsaka ary ny tompona taxi no mahazo tombontsoa voalohany indrindrany amin'izany satria ny vola tokony hiditra any am-paositsika no alain'ireo olona izay mikilandy raha izay ny ilazana anazy azahoan'ny rehetrarehetra ireo izay no lasa any amin'izareo. Ka raha iny lanterne izay misy hologramme iny dia izay nierahana nanapaka tamin'io fotoana io fa tsara io projet io gaga nefa ny ankehitriny fa dradradradraina amin'ny enina manjery indray fa hoe tsy mety indray io lanterne io ary tsy hitondra ny lanterne io indray ny taxi dia ny mahagaga faharoa ihany koa dia nefa misy taxi maro efa tonga hatrany amin'ny 2-5 izao isika ny lanterne ny zaraina. Maninona ny sasany manaiky ary matoa manaiky ny sasany ary manao engagement dia fantatra ry zareo fa tsara. Dia eo ny somary mahagaga ary misy membre de bureau ao amin'ny fikambanana io ary tamin'ny zoma naka lanterne dia eo zany ny somary mahagaga anao hoe fa maninona rehefa ohatra ka régler ny situation any bus ny taxi tany amin'ny azo lazaina hoe application ana budget any commune dia lasa mitady hirika hafa indray edivana amin'ny commune indray hoe resaka lanterne indray. Ka eo zany ny somary mahasarika ny sain'ny tena hoe ho fanatsarana ve no atao sa fanakirotanana ve no atao. Ka za kosa raha hitako hoe fanatsarana no atao izay lanterne tsy andoavam-bola na ny ariary ary fa ny fikambanan'ny taxi enge no maka vola 4 000 ariary izay lazainy fa hoe andro anankiray mba hangalanay vola ho ataonay ao anatin'ny kitapom-bolanay. Io vola io dia ohatrany somary gaga ihany hoe ny commune nge tsy maka an'izany fa ny fikambanandry zareo no maka an'izany eo ampametahana ny lanterne. Ka izay zany ny somary itenenana kely hoe sao dia mba tonga amina fotoana anankiray isika anatsarana ny tanàna Antananarivo sy ny miaraka aminy ao anatin'izany ny fitaterana ny taxi. Zany resaka fanomezana vola izay tamberimbidy makany amin'ny taxi amin'izay resaka publicité lanterne izay dia ny fanarahana amin'ilay tripartite an'ilay PPP fa ny taxi sy les prestataires no hanome les prestataires no hanome an'zareo arakarany izay publicité ho azony zareo ho apetaka amin'ilay lanterne fa tsisy convention nierahana tamin'ny commune izay zavatra izany fa ilay olona prestataire ny commune izay nanaiky ametraka an'ilay lanterne sy ny taxi fa ny commune tsisy resaka vola zany na ariary azy. Ny mesure raisin'ny commune dia satria ireo zavatra ireo alohany nanaovana ny ireo zavatra ireo ary mba nanontany nanao sondage ihany nge ny commune rehefa vita ny fanarahana niaraka tamin'ny bureau
dia mba nisy sondazy ihany koa nataony commune alohany nametahana anazy zay nampatonga hoe nisy ny fiarakaretsaka vitsivitsy aloha napetraka tamin'ireny lanterne ireny a dia reny aloha no mitondra azy nahafahana mijery hoe inona ny feedback hiverina rehefa aveo mba hanatsarana an'ilay zavatra efa misy dia hita fa hoe nazoto daholo ny chauffeur na taxi sy ny tompona taxi ary ao anatin'izay zavatra izay dia nisy ny feedback niverina ny hoe hatramy roviana izy io dia tsy nasiana hoe hatramy roviana fa hatreto aloha fa dia hoe andao tsika hanatsara tomobile mba hahafahantsika ahazo an'io lanterne io ary en plus ny ao anatin'izay zavatra izay ko ihany koa moa dia ny hoe andao isika ho régulariser tsika daholo tout ce qui est papier mba hampatonga atsika ao anatin'izany hoe tena ho maty ihany tsika ao anatin'ny fitaterana taxi ka inona kosa moa no maharatsy an'izany raha ny commune aloha zany amin'ny fizarana ny lanterne zay tsy misy na ariary ary alohan'ny taxi amin'io resaka lanterne io inona kosa moa no maharatsy an'izany raha ohatra ka handeha ho tohizana io projet io fa za mahita an'ilay izy kosa no anaza manokana dia mahita kosa hoe zavatra hafa kosa ny tena natongavana amina zavatra projet ohatran'izany zay zarai-potsiny mahamaim-poana ary ho fanatsarana ny taxi eto amin'ny tanàna Antananarivo